dia finaritra miditra amin'ny tokantranonao a eo amin'ny fiainanao nalan'izao teny fiainana izao. Andro antsika dia resaka manokana ihany koa ny amina endrika anankiray ny finoana velona sy tsy voazongozana dia ny finoana Isaka. Inona mampiavaka ny finoana Isaka? Isaka moa zany dia fantatsika zanaky ny teny fikasana izy. Raha ny teny izy tsy tokony afaka hiteraka intsony i Abrahama sy Sara fa noho ny finoana izy ireo ny teny fikasan'Andriamanitra, fahatokiany fa Andriamanitra rehefa miteny dia hainy tanterahany zany ary mahatoky sady marina izy ka mahefa an'izay nolazainy. Dia vokatr'izay Isaka, ny fiainan'ny Isaka, ny finoana dia azo faharitana amin'ny hoe finoan'ny mpandova. Isaka dia miavaka kely amin'ny tantarany Abrahama sy Sara ny fiainany. Misy moa nilaza mihitsy hoe Isaka dia toy n'le olona tonga dia nanana fiainana milamina, tonga dia namantana fitahiana, namantana zavatra efa vita. Misarika kenao indraindray matetika tsika mahita olona ohatra hoe mitondra posy izy, mitondra sarety izy, mitondra fiara izy, dia zao ny soratany averia ambany ery hoe avy amin'ny fiezahana fa tsy avy amin'ny lova. Dia mametra-panontaniana hoe nga mahamenatra ny mandova. Teny aminao a fa ny finoana velona, finoana mafiorina dia finoana mahay mandray lova, mitsahatra ao amin'ilay lova zay nomeny, misitraka n'izany. Zay le Isaka. I Abrahama niatriky fiaretana be. I Abrahama nisy fotoana ary nandalo fitsapana be dia be. I Abrahama nisy fotoana tena voazongozona ny finoana kanefa dia mbola niorina foana izy, tsy mety kivy. Be dia be niadiny lalovany Abrahama. Isaka marina fa nisy fotoana nandalo ady ihany izy. Fa ny zavatra hitantsika tao amin'ny Abrahama, amin'ny Isaka azafady zao, namantamboniny Isaka. Eto ty hiteny aminao isika kristianina tsy afaka mirehare afa-tsy amin'ny Jehova irery ihany, amin'ny Jesosy Kristy irery ihany, araka ny teny izao sy ny ray dira ihany. Inona ny antony? Satria ny tena finoana kristiana dia mamantambonina. Tsy mahavita ninnintsika ho amin'ny famonjena antsika, ary raha ny asa ataontsika ny anteratsika tsy anara-penitra zany, fa isika dia miantehatra amin'ny asa vitan'i Jesosy Kristy, miantehatra amin'ny zavatra efa nomanin'Andriamanitra tao aminatin'ny arivo taona. Eny mbola tsy ary akory ary ny fiorenany zao tontolo zao dia efa nisy zavatra ny tanterahan'Andriamanitra, efa nisy hevitr'Andriamanitra momba antsika. Ny famonjena dia efa vita, tsy azo anampiana, tsy azo analana intsony ny asa famonjena, fa ny tanterahan'i Jesosy Kristy manontolo teo amin'ny hazo fijaliana zany, dia natolo ny feno zany ny anjarantsika mamantambonina sisa mandray. Tsy avy amin'ny asa ho ny tenin'Andriamanitra fa ndrao izy irehare fahasoavana ozy ny namonjena anareo, fanomezana avy amin'Andriamanitra zany maimaim-pony. Isaka nandovany Abrahama rainy izy, mahavary hatramin'ny vadiny Isaka aza. Za koa tsy miteny hoe toy izany koa ny kristianina rehetra dia atolotra daholo ny vadiny, fa misy fampianarana men'Andriamanitra antsika zany hoe Andriamanitra manomana ny tanteraka feno tsara tomombana ho antsika. Ny anjarantsika dia miditra ao anatin'izay hevitr'Andriamanitra izay.
dia rehefa miditra ao anatin'izay tsika dia mahavita zavatra tsy takatry ny saitsika koa. Tireo tsara, Jesosy Kristy nanao ny asa famonjena tanterahany manontolo zany. Fa zao koa ny nambarany, rehefa miditra ao anatin'izany tsika dia zay mino ahy ny asa tokony ataony koa, ary ianao asa lehibe no zany azy izy, satria sa makany amin'ray. Le finoana Isaka dia finoana mitsahatra, tsy manahy, tsy mierikeriky, fa matoky. Tsy hiteny aho hoe dia ampy ve zany mandray an'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ny tenako manokana, dia ho ampy ve zany azoko famonjena? Tena ampy, tsy ampiana nininona tsony, miaina n'le famonjena sisa natoko. Dia mizara ihany koa izay nomen'Andriamanitra, izay le mitory azo aho, tsy ho mba ho voavonjy, tsy ho mba ho mpandova, fa efa mpandova efa voavonjy aho. Dia mizara sisa ny ataoko, manambara sisa, dia minampanantena ny tompo hoe izay mino any asa ataoko ataoniko. Ny fametrahanao ny fatokisanao ao amin'ny teny fikasan'Andriamanitra dia mahatonga anao lasa manana fiadanam-po, tsy manahy intsony ianao. Mino ianao hoe dia kapoka tamin'ny Kristy ny fanasitranana ho ahy, mety hatramin'izay ianao. Zany tsy midika tsy mihetsika, fa iny finoanao amin'izay no manetsika anao avy eo. Mpandova Isaka dia ohatra anankiray ao amin'ny Baiboly hoe nitapenan'ny olona ny fatsakana izay nataon'ny rainy. Inona nataon'ny Isaka? Namelona ny reny izy. Ohatr'izany koa ianao, mamantamboniny ianao fa iainy le lovanao, iainy ny mahampandovanao. Anisan'ny fomba iainana azy ohatran'ireo kristianina tany Berio ny tenin'Andriamanitra, nandray ampifaliana ny tenin'ny torin'ndry Paoly apôstôly izy, fa avy eo amin'izay izy dia namadibadika ny tenin'Andriamanitra isan'andro, anamarinana hoe zay tokoa vele izy. Ianao raha miaino an'izao teny ambarako izao, raiso ampahatokia, fa zao foana jereo ny tenin'Andriamanitra, testamento io milaza fandovana io, jereo ny lovanao, fantaro ny lovanao, velomy ampinono ny lovanao, anjaranao io. Dia anatin'izay koa mitsahara ao anaty lovanao, zavela ny tebiteby, ny fanahina, ny tahotra azo vana aminao, mametrapy fitokisana, dia mitsahara. Ary izay ny tenin'ny tompo, fiadanako ho anareo, fiadanana ho anareo, fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao. Mananao tokoa re zany fiadanan'ny Kristy zany, miavaka mihitsy zany fiadanan'ny Kristy zany, fiadanana tsy voazongozona. Ny finoana tsy voazongozona dia miteraka fiadanana tsy voazongozona. Hitanao fa Isaka sady nomen'Andriamanitra fitsaharana izy mihitsy nanapa-kevitra izy tsahatra, dia miaraka amin'ny fanapa-kevitra ao ikarokarove sa kosa hitsahatra ao amin'ny teny fikasan'ny Kristy any. Dia iny fitsaharana iny no manetsika avy eo, ka tsy etsika noho ny fikoropahana, tsy etsika asesiky ny tahotra na ny fanahina, na etsika asesiky ny fanentanan'ny olona sy ny famporisihana etsy aroa fotsiny, fa ho etsika izay nitanyny fanahiny Kristy, le fanahiny fiadanana, fanahiny fitsahara eo aminao. Vokatr'izay tsy manany ampitso ianao, matoky ianao. Ary zay mihitsy mahatonga ny olona manana finoany Isaka hoe ampia tompony fahasoavana, ampia ny fahasoavana. Tsy voazongozona ny fonao, satria na misy zavatra mbola tsy tanteraka ary dia manana fiadanam-po foana ianao. E tompo, ianao no mahalala ny fotoana, ianao le tsy tonga loloatra,
ary ianao le tsy tonga tara loatra fa mahefa ny zavatra rehetra amin'ny tena mahamety azy sy amin'ny fotoana tena mahatomombana an'izany ianao ary vokatr'izay dia afaka miteny koa hoe ny zavatra rehetra miara-miasa asoa hotahina ny teny hotahina ianao izay mandray izany hanana ny fonony isaka ianao iaina ny lovanao ianao ary amelona n'izany lovanao zany no ny hery izay homen'Andriamanitra anao